Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Itory fahamarinana sy famonjenao mandrakarivo fa tsy fantatro ny isany. Amen. Ivavaka toko. Ampanetretena indray Jesosy no iombonanay foamam-panahy izao marain'izao, ary andreanay lohanay idera sy amevonahitranao, indrindra isaotranao, anatanteraka ny baikinao misaora amin'ny zavatra rehetra. Saotranao tokoa ny amin'ny fitahinao anay nandritsiny ny aliny, namezanao anay toromaso mamy, niarovanao anay tamin'ny herin'aizina, dia mino maraina vaovao indray. Maraina tia hanambaranay ianao fa tsy navelana ho resy ny fahafatsiana izay. Tsy navelana ho resy ny fahafatesana izay, fa ny mino tom-pahasoavana indray idera sy ankalaza ny anaranao. Makasitraka feno Jesosy, makatelina tompo malalo ny amin'izay rehetra mbola heveranao anay amin'izao andro tontolo izao, ary dia faly mametraka ny fiainanay eo ampelantananao. Sotra ara Jesosy, makasitraka fanay masonao, fa zinona moa izay zao no notsongainao tao anatin'ny maro, ka hitenenanao indray, hanambaranao ny sitraponao. Fa nio raha hitenenao, dia raha kofy ny fanahinao masina rano tsirairay, indrindra ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, ka izay teny mambara dia ho teny tena mendriky ny anaranao sy fen'ny fanahy masinao. Fa ray Satana izay tady hanapotika andrava ny fifandraisana kosa, dia didina tsy ananketsy hanapahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela avy any Nazareta. Fa torana amin'ilay raraso, atsipy any afarin'rehetra hafa, ary tsy veriverina amin'reto zanak'Andriamanitra reto, satria efa ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina ny tsirairay aby, ka tsisy akitika anay. Mitenena ara Jesosy aho, mitenena fahavonina iainanao ny mpanomponao. Alleluia. Amen. Dia ampitiavana trandriavana no mbola anonana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ary itenenany aminao isan'andro, ka hiteny izy andefa ny teniko ao izy anasitrana ho anao. Amen. Ny afatra ny meny fanahy atsika amin'izao alatsinainy marain'izao, dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 10, andiny 15 sy ny 10 ihany. Ireo epistily soratan'i Paoly an'i Romanina toko 10, andiny 15 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anikena azahoana famonjena. Amen. Teny efa fandrehantsika izany teny izany ndiavana, nefa tsarovy fa Andriamanitra dia manakambara amintsika isan'andro, ary Jesosy mihitsy no efa niteny hoe mahatsara anareo izy miteny miverimberina. Tsarovy ihany koa anefa fa tsy raha ny mamina ny tenin'Andriamanitra, ary androany dia zava-baovao indray no atolono azy somanao, ary mino ry havana fa hitondra fahasoavana, hitondra fanavaozana ho antsika tsirairay aby ny teny izay ambarany amiko sy aminao. Teny mazana renesitsika sy henitsika rehefa teren'ny fanahy masina ny mpitolo iray ampanaiky ny vahoakan'Andriamanitra, ampanaiky ny olon'Andriamanitra any Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy ireo, ka hitenenany amin'ny vavany izany teny vao novakitsika izany. Fa rehefa manaiky an'izany ny vahoakan'Andriamanitra, dia hita fiovana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Fa androany ny tompo dia tia laza amintsika vaovao hafa indray. Eto koa mantsy ny soratra masina dia milaza hoe amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anikena azahoana famonjena. Tsy hitanao ve izany ry havana fa te ilaza amintsika ny tompo fa ity vava ity dia tena manana anjara ngeza be,
eo amin'ny fiainantsika mihitsy. Manana anjara lehibe satria tokoa mantsy io vavy io io no fanalahidy ny fahombiazana ary fanalahidy ny fahampotehana. Fa hoy tokoa mantsy ny tenin'ny soratra masina hoe raha manaiky amin'ny vavanao io ianao dia azonao ny famonjena. Raha tsorina izany, lakile amin'ny famonjena, ny lakile amin'ny fiainana mandrakizay dia avy ao amin'ny vavanao io. Ny famonjena izay katsahantsika ry havana amin'izao fiazakazana manaraka ny tompo izao dia marina fa ny fandraisantsika ilay fiainana mandrakizay. Saingy ety amin'izao tontolo izao izay miainantsika izao ny famonjena iainako sy iainanao dia ny fahombiazanao, ny fivelaranao, ary amin'ny alalan'ny vava io no azahoantsika izany fahombiazana izany. Izany eo ambavatsika mihitsy ny lakilen'ny famonjena, tsy hoe ao anatin'ny saina fa eo ambavatsika. Ao an-tsaina nge no mamolavolan'ny rehetra na ny tsara na ny ratsy, saingy izao raha tsy mbola mivoaka ety ivelany dia tsy misy akony tsy mitondra vokatra mihitsy izany. Raha misy olona iray mieritreritra ny hanao ratsy izao, tsy migahatra mihitsy ny olona iny noho izany eritreritra izany. Manoto izy eo anatrian'Andriamanitra fa saingy tsy migahatra izy satria izany ao anatin'ny eritreritra fotsiny. Betsaka amintsika mantsy tokoa no mieritreritra hoe izao Jesosy te handroso bebe kokoa amin'ny fanarahana anao, nefa mbola mijanona ao an-tsainao ihany. Dia mijanona ho nofinofy ihany fotsiny izany. Fa rehefa manomboka lazain'ny vavako izany, avadibadiky ny lelako foana, teneniko amin'ny vavako foana, ary nisy ny sofiko izany dia iny fa tanteraka izany faniriana anompo sy anaraka an' Jesosy izany. Ary zay nge ry havana no ilazana amintsika foana hoe rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra aoka re tsy ho vakiana amin'ny saina sy ny maso fotsiny, aza vakiana am-panginana. Ary tsy izay ihany koa fa rehefa mivavaka ianao, aza mivavaka amin'ny saina fa mitenena amin'ny vavanao fa ho hitanao, fa ho tafiditra ao anatin'ny sainao sy ny fonao ny vavaka ataonao. Eny na ny ampiangonana azy ianao mitenena moramora amin'ny vavanao rehefa mivavaka, mba tsy hodikodina ny sainao ka hitenena hoe ay maizay ny vary ery, hoay mbola andeha hiantsena rehefa avy eo. Tsy abava tsy ampatoriany Satana koa ianao mandritra ireny vavaka lava reny ireny, fa dia ho hitanao rehefa miteny ny vavanao io fa hisy tontolo vaovao manodidina anao, hiditra ao anatinao amin'ny alalan'ny vavaka izay hotononao. Tsarovy ara ry havana fa eo amin'ny vavanao io ihany no misy ny lakile. Ary zay no ilazana amintsika hoe mila fitandremana izay rehetra avoaka n'ity vavantsika ity. Fa Jesosy tena mihitsy aza dia miteny hoe ary lazaiko eo aminareo fa hampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny teny foana rehetra izay ataony. Ary eo indrindra nge amin'ny andro fitsarana noho ny amin'izany teny foana rehetra izany ataony dia izy eo indrindra no ampatsahivina antsika fa ity teny foana izay mivoaka amin'ny vavantsika ity ho tsaraina any aoriana any. Raha ny tena marina izany dia efa tafiditra ao anatin'ny fahotana hitsarana antsika ny teny alohan'ny vavantsika io, ka mety avery antsika. Marina nge ny tenin'Andriamanitra ny teny maritra ilao zanoty rehefa miresaka ny teny foana mantsy izy, tsy maintsy miafarana amin'ny fanonana anaran'olona ary dia mitondra fitsarana sy fanameloana ilay olona izany resantsika izany, ary mitondra antsika any amin'ny fanamarinana tena manameloka antsika. Na inona izany ry havana teny mivoaka amin'ny vavan'Andriamanitra, na iny manamarina azy na iny manameloka azy. Ary zay nge no mazava-dehibe loatra ny vavantsika.
fa hoy ny voalaza ao amin'ny Jakoba toko voalohany 5:20 hoe raha misy manao azy ho mpivava nefa tsy mameno vavany fa mamitaka amin'ny fony dia zava-poana ny fivavahana zany olo izany. Tsy tiana mafy ny tenin'Andriamanitra ry havana hoe ny olona mpivavaka iray ka tsy mahafeny vavany, tsy mahafeny molona dia mitondra azy ho any amin'ny fanameloana tanteraka ka hitondra azy any amin'ny fahaverezana. Izany hoe fotoana very daholo izay rehetra ny hazakazahana mitolona ao anam-bavaka satria betsaka ny zava-poana izay noteneny. Ry hava-malalo amin'ny tompo ao, ry zanak'Andriamanitra izany ao, manasanao Jesosy androany. Aokare ho lanjalanjaina amin'izay io vava io. Tsarovy fa rehefa misaina fahampotena ny olona iray, mitsakitsaky tsy fahombiazana, mitsakitsaky fahasairana lalandava, aza voaka amin'ny vavanao izany ka hitenenanao hoe raha izao no mitoy dia tsy nandoaka isika mianakavy fa milaza aminao fa ho tanteraka aminao izany. Manomboka androany re andeha hampiasa ny vavantsika isika mba hanamarinantsika ny tenantsika ka handraisantsika ny famonjena. Ary izay no hitenenana amintsika hoe raha hiteny zavatra iray re ny tolo aza dia miteny hoe avadibadio impito ny lela vao miteny mba fa hanameloana antsika inge ny teny mivoaka amin'ny vavantsika. Andro farany izao ry havana, aza dino fa mbavantsika aho ny lakilen'ny fiainana sy ny fahafatesana. Ary izay indrindra ny mampitonga an'Andriamanitra hiteny tamin'i Josua hoe aoka tsy ala amin'ny vavanao ity baiboly ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino isan'andro manalina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia ho lavrary ny lalanao ianao sady ambinina. Dikan'izany ery havany, raha miaina amin'ny tenin'Andriamanitra isika, rehefa ny tenin'Andriamanitra no mameno ny vavantsika dia tsy hiteny zava-poana intsony ny vavantsika. Tsy tian'Andriamanitra hiteny zava-poana tokoa mantsy Josua nefa hitarika ny zanak'Israely. Ary tsy tian'Andriamanitra hiteny zava-poana isika satria hitory ny filazantsara. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aza vela tonga heloka amin'ny tenanao ny vavanao. Tsarovy ry havana fa no ny teny nivoaka tamin'ny vavan'i Herôda tsy voambina sy tsy voalanjalanja no natapaka ny lohan'i Jaona mpanao batisa. Nefa koa no ny teny fitiavana ny mpolotra tamin'ny vavan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe raha eo mamelany ny helony fa tsy fantany izay ataony no nahazahoantsika famelan-kely koa toy izao. Ry havana, ny varavaran'ny fahafatesana dia mora mivoha satria no ny teny iray tsy voambina dia misokatra ny fahafatesana. Nefa tsarovy fa ny varavaran'ny fiainana dia ela dia tena ela vao mivoaka. Ary izay no ilazana amintsika aoka re isika zanak'Andriamanitra mba ho vata mihidy ka mihevitra izay tokony ho lazainy ny vavantsika. Moa misy loharano va mamoaka ranomamy sy mangidy amin'ny vava iray ihany, hoy ny apôstôly Jakoba, dia mipetraka ny fanontaniana hoe firy ny teny mangidy efa nivoaka tamin'ny vavantsika ary fanahin'olona firy no efa naratra ny araka ny voalaza ao amin'ny oapolana hoe ny teny malemy ora dia azonainy fa ny vavaratsy mandratra fanahy. Ry havana, ny teny filamatry napetraky ny tompo atsika efememizona amin'ity taona ity dia ny hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Dia hoy apôstôly Paoly amiko sy aminao androany mba ho saina iray sy vavy iray no hiarahanareo mankalaza n'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavakantsika tompo. Ry Andriamanitra ray zanakary fanay maso,
isaky ny mandre ny hafatrao izay dia mitsakotsako tokoa hoe mba manao na ny toerako misy an'izany zavatra zany. Izaho izay manonona ny anaranao, manantona anao ankehitriny, hosolo tena reto vahoaka izay mangila tsofina ny heno anao. Firy ny fanaratra tamin'ny vavako, firy ny teny fiderana mba nataoko taminao, firy ny teny zava-pona izay mitondra fanamelohana ana. Angataka amin'ny famindraponao foana re, izay ange Jesosy no anaovanay fangatahana foana, fa manomboka toy izao ny fiarahana aminao, ny famelan-keloka avy aminao, mba ho fivoriana masina mendriky ny anaranao izay rehetra ataonay, ka tsy hitondra fanamelohana anay izy zany. Misaotra betsaka indray Jesosy ny amin'ny hafatra izay nomenao anay androany, mba ahafahana hitsakotsako isan'andro alohany itenenina anay amin'ny vavanay, fa ianao misy no efa niteny tsy izay miditra atao anatin'ny vavanay no maloto hoe, fa izay avoaka anay ary tena marina izany. Fa ianao le Andriamanitra be famindrapo, mbola tiako hiasa aminay tsirairay aby. Fa efa niteny tokoa manko ianao hoe any amin'ny obolana any, laozo ny fifandirana dia mbola tsy tonga ny ady. Zany fifandirana sy ny ady zany dia vokatry ny vava avokana ihany. Mpitalao aminao izay, milela-paladia aminao izay, roaitsy anakery ampanefana ato amin'ny fiangonanao izany devoly, ny ady sy ny tsy fitiavana zany. Fehezo ny vavanay tsirairay aby, mba tsy teny zava-pona ka andratra ny fiarahamonina miaraka aminay, fa mba hiteny fitahiny, hiteny fahasoavany, fa ianao no efa niteny hoe raha mbola velona koa Jehovah, dia izay lazain'ny vavanao no ataoko aminao. Makivaky ny tontolo andro reto vahoakanao reto, betsaka ny teny mbola voaka ny tsirairay rehefa fifakahita amin'ny ankonana sy ny ray mba mpiara-miasa, toy ny amin'ny vavan'i Jesosy, tsy teny zava-pona, tsy teny zavatra mamparary ny sasany, fa hiteny fitahina. Ary izay indrindra, izay no mahatonga anay isaky ny fampiaraba, hiteny fiadana anao, finaritra rahalahy sy anabary. Tsy ho ambava fotsiny zany fa tena iainanay atao-ponay. Misaotra Jesosy, misaotra fa matoy izahay anisan'ny mbola velona amin'izao loza mitatao eto amin'izao tontolo izao, dia mba tsy ho tsaraina aloha izay amin'ny vava izay avoakanay, ka hibebanay, ka hiovanay lalana mitsindray anompo anao, ka hitenenanay amin'ny vavanay hoe tia anao izay, ka ho teny mamy araka ny sitraponao ny mpolotra amin'ny vavanay tsirairay aby. Miteny izay fa anompo anao, miteny izay fa ho tia anao, efa niloka tamin'ny vavanay fa tsy ala aminao, tanteraka amin'ny tsirairay aby zany. Ka marino aminazy Jesosy, nitsodranomasina izay tenenanao anazy, hitahy anao any Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny taviny aminao Jehovah ka mamindra fo aminao, hanandratra ny taviny aminao Jehovah ka hiteny mandehana ary malalako. Fa nataoko ambavanao ny teny rehetra izay tondra fitahina ho anao. Tondraino modera sy ny anjara voninahitra, ny fahatsarany, ny famindrapo, ny fahasoavany, ataovy tsapanay androany, izay rehetra hivoaka amin'ny vavanay ho fahatsarana, ka hiainanay tsirairay aby. Mankasitraka Jesosy io, mankatelina fanay masonao. Alleluia. Amen.